dimy amby roapolo marika Ravalomanana dimy amby roapolo marika Ravalomanana mba hanana filoha tsara mba hovalina mba hitondra ny firenena dia mifanampin'izay koa satria tiako izy tiako marika Ravalomanana dia izay ny hanohanako anazy mba hampandroso firenena mba ho fitondrana vaovao indray izany no hatrehana eto amin'ity firenena ity dia manasa ny olona rehetra izaho mba hifidy ny filoha marika Ravalomanana satria izy no filoha hitondrantsika mba hampiova ny fitondrana eto amin'ity firenena ity. Mpanangana fahatsim-pandrava isika fidio ny kandida laharana 520. Ho anahy manokana izany ny antony mbola hoe hanohanako ny président marika Ravalomanana hatramin'izao hatramin'ny 2002 nakaty dia tao foana izahay ary reny teny amagro reny dia be da be ny zavatra nieretanay ny lacrymogène ny torabato ny opa ka amiko manokana izany dia tena miandrandra hoe tena président Ravalomanana tokoa no atafavoaka ty firenena malalantsika ity izany akory tsy midika hoe makahala olona fatany na hoe fanatika be fa tena hoe fandrosoana sy fitiavana fa tena efa latsaka katerena be da be tsika ary ny fandriampahalemana ohatranay zao any tany Ambomanga kely tany taloha dia andro atandro be amin'ny 4 ty fidanitra be misy firy grossiste anankitelo no tanany mifindrany amin'ny manambola indray za amin'izao dia taratasy lava membenareo mivoafa zay hanafika anareo izany rehetrarehetra izany dia mahatonga anahy hoe mbola hanohana amin'ny président Ravalomanana maro zany ny zavatra betsaka fa tsy ariko hoe ho voatanisa. Mpanangana fahatsim-pandrava isika fidio ny kandida laharana 520. Ny antony hanohanana ny marika Ravalomanana aloha dia voalohany mijaly loatra ny vahoaka malagasy indrindra fa ny ambanivohitra any tsy misy tsony ny fandriampahalemana amin'izao fotoana izao baranahana loatra ny firenena mila olontsika mba tsy baranahana ohatran'izao i Madagasikara mantra ihany ankoa ny vahoaka ho izay na ny lalana na inona potika daholo rehefa remivohitra faritany rehetrarehetra raha mandeha angambonareo na rotona inona dia tsisy lalana vanina tsony mijaly ankoa ny vahoaka satria betsaka ny olona efa tsy mihinan-kanina amin'izao fotoana izao mitatsasy afaka mamokatra itsony very fanambola velona ny vahoaka ka noho izany dia manentana ny olona tsirairay mifidy ny marika Ravalomanana numéro 25. Mpanangana fahatsim-pandrava isika fidio ny kandida laharana 520. Ho antsika any amin'ny faritra loatra zany amin'ity deuxième tour ty dia manentana antsika izahay artiste any amin'ny faritra loatra ho avy any président anentana antsika amin'ity deuxième tour ty ka miangavy antsika any amin'ny faritra loatra mba ho tonga saina sy andinika amin'ity firenentsika efa tsy milamina ty indrindra fa ny fandriampahalemana ka eto zanaka loatra dia manentana anareo any amin'ny faritra loatra any zalahy ka mitongava fa ho avy any zay anentana anareo indrindra fa amin'ity deuxième tour ty ho avy tsika hampandany amin'ny président Ravalomanana amin'ny 19 décembre ho avy zao ka manentana antsika gona manentana antsika zalahy mitongava ifidy amin'ny 19 décembre. Mpanangana fahatsim-pandrava isika fidio ny kandida laharana 520. Dia manentana ny vahoaka malagasy rehetra izay ampitaona ka ifidy ny laharana 520. Tongava maro mifidy ho an'izay tsy resy lahatra dia manentana anareo zay ifidy ny data mba isokafa ny fivelarana amin'ny sehatry ny azahoantsika asa sy sakafo amin'ny fiara-pianantsika zao minjady amin'ny fahatrany zao dia manentana antsika izay mbola matoritory ihany amin'ny 19 décembre tongava reny tompoko mifidy fa io ray aman-drentsika atao hoe numéro 25 io dia anisa ray aman-dreny toteny io matotra hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena. Mpanangana fahatsim-pandrava isika fidio ny kandida laharana 520. Antony voalohany alohana maliako ilay resaka magnamia asika an'Andriamanitra za hoe mba nampahay zany safidy satria nivakiko le manifesto iny le programme anasany karaha mampitaraina ny vahoaka malagasy agny amin'ny sisiny zany resaka décentralisation fanampahefana ao agnatiny ao ary izy magnano propagande nazy partout andehanany
magnaneo fitiavana tsy ankanavaka ary hitako koa izy mandray andraikitra malaky na aingana dada ary efa hainy dada ny raha tsy mety eto Madagasikara sy ny raha mety ka zay mahatonga anay ary ny antony namanay maro dia maro anao agnano dada ary mankatia izy amin'ny fo tsy resaka vola fa fo fitiavana magnentagna ny malagasy re magnerigna nosy ny tenako indrindra fa le fan ny dunia jiaby ifidy any dada satria dada agnavotro ny firenenantsika ary dada no agnamia avenir ny tanora sy ny malagasy rehetra magnerigna nosy tsisy avakavaka zay raha tsy tian'ny malagasy tarainan'ny malagasy amin'ny faritany fa dada agnafoagnany zany araka ny kabarony dada magnerigna nosy tsika Dimy amby roapolo, Marc Karavalmana.